Tokolasy Tokovavy Zoma fa 4 ambin'ny folo ny volana Jona 2024 dia miarabantsika indray ny tenako anatin'ity fandarana arovako ny safidiko ity. Fandarana mivatana izay vokarintsika miainga eto anivon'ny foibe fampitanana sary sy ny feo MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio Madà 100.9 izay farantsika moa isan'andro ao anatin'ny foto-kevitra miara-mampita ny vaovao ary raisitsika mivatana ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dia ny Facebook sy ny YouTube izany. Anao fanamarihana efa voatsipony namana teknisianina ve izay satria isika dia manaraka mivatana amin'ity fandaharan'ity ihany koa zany efa tafiditra mivatana ato anatin'ny Facebook sy ny YouTube tsika amin'izao fotoan'izao. Atsika ny ampitan-dranomasina izay manaraka marobe an'ity fandarana mivatana ity mahery kely ny amin'ny 2 ora amin'izao fotoana izao ahafahantsika manatotosa ny fandarana. Ilana tsiny ny amin'ny fahatarana minitra vitsivitsy satria fatatsika moa zany androany zavatra niseho dia nisy ny fotoam-pitsarana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teny satria raha ny fantatra dia misy kandida avy amin'ny firaisan-kina niatrika izay fotoam-pitsarana izay zany ary fotoam-pitsarana izay azo ny rehetra be sy maro natrehana moa zany hoentitsika io ihany ny mombamomba an'izany fa ny teknisianina miaraka amintsika ao ambadika ao dia tarihany maestro antsika zany dia faly Ramananarivo miaraka amin'ny Josoa miaraka amintsika sy ireo teknisianina mianatra raha ny namana mpanao gazety sy ireo pakasary moa zany dia eo ambanin'ny fitantanana ny Tale Herinanto André Mialsoa ny maso voan'ny MBS rehetra manerina Madagasikara dia mandray mivatana ty fandarana ty an'ireo izay mahazo mivatana fa ireo mandray amin'ny alalan'ny famerenana kosa fatatsika ny alina amin'ny 9 ora sy sasany no famerenana amin'ny onjam-peo ary ny maraimbe amin'ny 2 sasany na amin'ny 3 maray mihitsika dia mbola afaka manaraka ny famerenana ny fandarantsika izany anonjam-peo. Etona dia saiko sahady isika izay mpiondana ity fandarana ity arovako ny safidiko mba hanaraka izany satria kisy vahiny lehibe ho avy eo izay nanana andraikitra lehibe ihany koa teo anivon'ny antenimeram-pirenena satria taleny kabinetra ny filohan'ny antenimeram-pirenena izy teo aloha dia Ratolojanahary Maravo na Idodo izay zany ny fahafantarany be sy maro azy administrateur civil izy moa tsy mahafantatra ny Dodo ho an'ny fahafantarako fotsiny dia anisan'ny syndicaliste zany hovahintsika izany anisan'ny nanana andraikitra sy toerana lehibe tamina sehatra ny lafitany sy ny fitondran-draharaha zany izay nitety Madagasikara manokana fa raha teo amin'ny tontolon'ny sehatra asa maha syndicaliste azy dia efa nitarika an'ilay hoe afo syndicale izy izay anisan'ny nivondrona an'ireo fikambanana na syndicat maromaro zany izay nivondrona tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny taona 9ambinifolo 7ambinifolo sy 2000 tany hoany nitarika an'ilay dinika fanavotam-pirenena na DFP ihany koa zany Ratolojanahary Maravo ary nitondra ny anjara bilikiny ny amin'ny zava-misy teto amin'ny firenena tany amin'izany taona nyteneniko tamintsika izany 7ambinifolo 8ambinifolo 7ambinifolo sy 2000 dia nitondra ny anjara biliky lehibe zany ho amin'ny fitondrana an'ireo zava-misy amin'ny ankapobeny tsara ho fantatry ny rehetra ho amin'ny fikaroham-baolana sy fanavotam-pirenena. DFP moa no tena nahafantarany be sy maro azy ary nahavita nanatotosa an'ireo adidy aman'andraikitra goavana be tamin'ny fampionana tamin'ireo fampifanantonana ireo acteur politika tamin'izany fotoan'andro izany ny DFP izay nitarihany Ratolojanahary Maravo. Ny vahintsika ihany koa dia efa nanana andraikitra lehibe ho an'ny fitantanana teny anivon'ny faritra izany. Inona moa ny antony mahatonga azy izany satria nisy fotoana izy dia nanana andraikitra izay tany amin'ny faritra Sofia tany ary dia sekretera jeneraly izy tamin'izany fotoan'andro izany dia taty aoriana moa zany dia fatatsika dia mamondrona an'ireo administrateur civil izy ary dia lasa taleny kabinetra ny filohan'ny antenimeram-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa zany. Ny zava-misy rehetra efa fatatsika
nazera tamin'ny toerana tamin'ny fomba tsy ara-dalàny Kristina Razanamaso. Ny zava-misy rehetra efa fantatsika, tsy hoe niesorina tamin'ny toerana mahafoloan'ny antenimera azy fa nahitsana tsy hosolo-mavaboaka ny Madagasikara zay voafidy tany amin'ny distrika Ambatoa Finandrahana no ny anton-javatra rehetra ara-politika no sehony zany zava-misy rehetrarehetra izany de mijoro ny talen'ny kabinetra sy ny ekipa zay miaraka aminy tao anatin'izany kabinetra ny Kristina Razanamaso zany ary mandrakity ny androany dia tsy mitsahatra maneho hevitra zany. Ny fahafantarako fohifohy sy tsotsotra kanefa goavabe momba ny vahintsika rehefa avy eo zay zaraiko amintsika zay fa mino fa mbola mety manakambara am'izay mety mombamomba azy ny vahiny rehefa avy eo fa iverenako ny zava-misy tamin'ity androany ity zany hoy aho dia nisy ny fotoam-pitsarana tenenevon'ny ACC. Raha ny fantatra dia antota taratasy telo zany aloha zany io maraina io no dinihana sy noresahana tenenevon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia ny distrika Faratsio zay andrasantsika mafy de mafy mihitsy ny hoe toinona sy toinona sy manahoana ny fizotra ny raharaha am'izao fotoana izao. De nisy moa zany fitoriana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany fa raha ny fantatra fotsiny dia 20 be zao nisy amin'ny fitoriana zay napetraky ny mpifanandrina ara-politika sady mpifaninana ara-politika ny candidat mily zany raha nilaza ny candidat mily fa manodidididina 750 tanoany hoy izy no voarainy zany na fantany zany inona daholy ity adevitra rehetrarehetra ity tsy fantatsika moa zany ny fizotran'izany adevitra rehetrarehetra izany fa mbola ao anatin'ny fiainona zany ny andaniny sy ny ankilany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny raharaha moa zany tsy zoviana ny rehetra fa ny raharaha kafe sy mofo, ny raharaha fizaram-bola ray alina ariary ho an'ny mpifanandrina mily zany tamin'ny Faratsio, ny raharaha resaka lakile tamin'ny toerana zay niazonana ireo fitaovany sy ny ampiasaina tao anatin'ny distrika ny Faratsio sy ny sisa sy ny hoe herisetra sy ny karazany zany moa no raharaha zay nandeha teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany ary niarovan'ny mily sy ny mpisolo vavany tena ary zareo ihany koa de nanana zany reo fitoriana napetraka ho an'ny candidat zay miaradia amin'ny fanjakana larina faharoa dia am'ireo fahefana fampiasana ireo fitaovam-panjakana sy ny sisa. Ankoatran'izay dia niakatra ihany koa zany tamin'ity androany ity ny raharaham-pitsarana afaka andro Christian zany zay fantatra fa candidat tsy miankina ihany koa no nitory azy tenenevon'ny ACC zany de fitakina ny anafoanana ny vatony afakandro Christian zany no ketriky ireo zay nitory azy candidat tsy miankina moa no nitory azy tao Mahajanga voalohany fa misy raharaha anankiray ihany koa moa zany ho an'ny distrika Mahajanga faharoa nandeha tamin'io marain'io zany dia ny fanandrina ny candidat Rola moa zany ray avy amin'ny fitondram-panjakana ray avy amina tsy miankina zany. Ny tany Mahajanga faharoa raha ny voka-pifidianana Vonjimaika nandeha sy ny tsy miankina ary resy ny candidat mpanjakana zany de io avy amin'ny fanjakana io raha ny fantatra zany no nitondra an'izay fitoriana zay teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa ny tena nahoraka moa zany tamin'ity androany ity fantatsika mazava tsara dia ny raharaha Faratsio fa tsy azo atao tsinitsinina ihany koa ireo mbola distrika sasany zay ediny ny firaisan-kina am'izao fotoana izao ary edivana mafy mba ahafahana zany mitondra ny raharaha omaly de efa nientiko tamintsika ny sombo mifaneho-kevitra nataon'Andriamatora Tolojanahary Maharavy na idodo tamina fahitalavitra tsy miankina iray Kolo TV zany de io faneho-kevitra zay nataony dodo io zay mandray an'ilay faneho-kevitra fanambarana nataon'ny mpanara-maso ny fifidianana safidy ny amin'ny hoe misy fandikan-dalàna nataony ny filohan'ny Repoblika lalàna zay voasoratra ao anatin'ny lalàna Fehizoro 2024 tsipika 4-4 zay nandika ny andiny 1 ambinipolo 2 ambinipolo 3 ambinipolo ny am'ireo fihetsika rehetrarehetra
ka nampiasaina an'ilay fahefana filohan'ny repoblika tamin'ny alalan'le tournée présidentielle nivadika ho fampilezakevitra zany ka nameritsika tosika ho an'ireo candidat mpanjakana zay mazava ho azy ao anatin'ilay vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany. De nalefatsika teto mifaneho-kevitra Andriamatora Toljanahary Maharavo iny na Idodo zany ny amin'ny tokony hiantsoana an'ireo candidat malheureux na victime zany tamin'iny fidinana nataona Andriamatoa Andry Rajoelina tamina distrika maromaro. Ny mpanara-maso ny fifidianana safidy moa zany dia ny tanisa mihitsy ireo karazana distrika marobe zay nandehanana Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny vanim-potoana ny fampilezan-kevitra iny. Tsy misy zavatra tongatonga ho azana na par hasard na par accident na coïncidence, tsy misy zany amin'ny fomba fanaovana politika sy fitantanana raharaham-panjakana fa matoa ny trangy zany de efa voahomana mialoha zany amin'ny hoe nanomboka tamin'ny 9 volana May ka hatramin'ny 20 volana May ny fampilezan-kevitra fa nahoana teo anatin'izany na tao anatin'izany vanim-potoana zany mihitsy no nanao an'izay tournée présidentielle zay ny filohan'ny repoblika, ary raha ny fantatra aza de tapitra taty amin'ny 17 volana May izay tournée présidentielle izay. De zay le tiako tenenina hoe tsy zavatra mandeha na par hasard na par accident na coïncidence na hoe fifandrifin-javatra fotsiny zany. Azony natao nanao an'izay tournée présidentielle zay mialohan'ny fampilezan-kevitra natao aoriana ny fifidianana 27 volana May satria 5 taona mandaha amin'ny filohan'ny repoblika. Dikan'izay zany tsy misy miampese azy mihitsy tsy hidina any amin'ny distrika raha ohatra ka teo any amin'ny distrika izy na te hanao fitokanana, fa le fitokanana moa zany navadika fanolorana dia nanaitra an'izany ny vondrona politika firaisan-kina fohy be de nitondra ny fanazavany teo anivon'ny présidence ny amin'ny hoe zao anie no tena tia natao tamin'iny amin'ny mahatokana ndraiky mpanjakana sy ny sisa sy ny sisa. Nitory an'izay ny observateur électoral safidy ary anisan'ny netin'ireo tompon'andraikitra pahilalana sy mahafantatra ny fikajiana ny resaka lafitany sy ny fitondran-draharaha io zany de Andriamatoa Toljanahary Maharavo na Idodo mitondra an'izany adevitra zany tamitsika tao anatiny ny fandarana omaly iny. Ny sotomintsika le ampahandresaka ny resany fa ho avy eo izy rehefa avy eo de ho antanitsika azy mihitsy ny tena dikan'izay zava-misy amin'ny fomba fandaminana ny lalàna izay zany ary ny fiantraikan'izany eo anatrehan'ny fifidianana zany sy ny hoe inona ny tokony fampiaran-dalàna tokony atao zany. Fa na izany na tsy zany ihany ko Ngiatabera Randriamanantsoa zay nitarika ny RMDM omaly de nanao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety de mbola nanazava tsy mifanalavitra an'izay nambarany raha Toljanahary Maharavo zay Tabera Randriamanantsoa ny administrateur civil mahafantatra ihany koa izy ny zava-misy amin'ny akabiany dia nitondra ny amin'ny tokony fandraisana fepetra mihitsy ny araky ny voatondro ny lalàna amin'ny atrangan-javatra misy eo tahaka ireny zay. Zay amin'ny akabiany moa zany ny zava-misy tamin'ity androany ity sy ny fivoarany raharaha rehetrarehetra. Mbola ao anatin'ny fimakomanana ara-teknika any namatsika faly efa mandeha tsara ny fandarantsika fa ny retour zany io karakarain'ny faly io zany mba ahafahana manaraka azy ata amin'ny tambajotra sosialy isika de efa mandeha mivatana isaorako ianareo zay amanjatony amin'izao fotoana izao no manaraka mivatana ny fandarantsika ary dia efa tafiditra manaraka izany avokoa zany indrindra reo any ampitan-dranomasina izay hitako ato anatin'ny page Facebook ny MBS zany zay efa tafiditra ianareo. De etona de efa misy miarabasady ny vahintsika zany ary de tena hoe hiaino tanteraka sy manaraka mivatana mihitsy ao anatin'izay fandarantsika izay. Fa ny hitondrantsika nyity fandaran'ity dia eny anelanelan'ny fandarana zany de resaka madinidinika eo ihany ny tenako zany sy ny vahintsika. Iny moa zany ny atao de hoe mety isy faneho-kevitra samihafa eny anelanelany eny ho ataony reo candidat na mpisolo vava ihany koa zany teny Ambohidaty eny de ny vahintsika ihany koa zany am'le fomba fiteny i-comment na hoe hitondra ny fanehoan-keviny eny an-dalana eny zany manoloana ny zava-misy amin'ny akabiany eny. Ary zay no taridresaka fampidirana avy aty amiko
fa dia akasitrano hoe isika any ampitan-dranomasina maro be mihitsy anareo no miaino am'izao fotoana izao anaova kopakopa-tanana eto satria mahita zao ny mpandrindra ny KMMR Europa izay manaraka amin'ny vatana fandarantsika mino Elsorazana ny Cassan any ry zareo any Marseille, Orléans, Carmen Jodia, maromaro Henriette Razaka, maro be anareo any ampitan-dranomasina any ny any Amerika any manaraka amin'ny vatana ny fandarantsika zany eto Tanindrazana moa zany ry Pascal Santatry Arena, ry Lairainy Tsara, ambiance be teny amin'ny ACC ozy izy Lairainy Tsara, ry Lalla Malala any Luxembourg zay eno anaraka ny dodo am'izao atoandro izao Julien Animateur any Samba avany ry Rabel Diané manaraka atsika am'izao fotoana zao Randrianjafy Tantely, maro be zany anareo iniko tononona satria tsy afaka manao kokoa moa zany tsika satria raha kokoa nataotsika eto de somary sahirana ihany tsika eny de efa eto akaiky eto ny vahintsika miarabanao Andriamatoa Ratolo-Janahary Maroavy na Dodo tonga soa atonga kameratsika tonga soa eto amin'ny fandarana arovako ny safidiko am'izao atoandro zao fandarina amin'ny vatana izy tia manaraka atsika zao tontolo zao miaraba namana faniry miaraba tsika rehetra teknisianina sy tompona ndraikitra atao amin'ny radio télévision MBS miaraba tsika rehetra vahoaka malagasy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ty any tokantrano any makasitraka indrindra tompoko amin'ny fanekena fanasana voninahitra lehibe ao anay no afaka maneho hevitra eto amin'ny télévision radio télévision MBS de miaraba tsika rehetra tompoko akasana satria amin'ny fotoana ohatran'izao tena tsy mora ny mahazo ny vahintsika satria rehefa misy namana mitantara baolina zay de hoe sady andony atongotra sady miloloha no mibaby no manao ny tatsoroka mitrotro fantatra ny adirin'ny andraikitra raisin'izany vahintsika zany amina raharam-pirenena zay goavana sy mazana sy lalovan'ny firenena tahaka izao zany de nanaiky somatsara de akasitrahananao zany Andriamatoa Ratolo-Janahary Maroavy eny androany moa zany alohan'ny teny idiratsika votoatin'ny resaka maro be zany de nisy fotoam-pitsarana androany zay nandeha teny anivon'ny ACC satria tamin'ny talata teo no nivoaka ny vokatra vonjimaika taoriana zay moa zany samy efa nametrapetraka daholo zany ireo aketina fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo kandida na vondrona toko politika na fikambanana na avy amin'ny tsy miankina io zany na ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana de mandeha zany ny fianona sy ny fandraiketana sy ny andeha ataotsika hoe fakana hevitra samy hafa amina audience publique zay nataony ny ACC mialohany tena hametrahako ny fantaniana ny vahintsika de amitona ny zava-misy tamin'ity androany ity aloha ny ambiance sy ny hoe inona ny tena tsara ho fantatsika mpanaraka amin'ny fandarana dia ny maître Luc zany mpisolovava Luc zay nisolovava ny candidat ny firaisakina tamin'ity maraina ity zay tena ny fantohatsika moa zany de hoe faratsio fahazadinoina misy raha marobe ihany koa dossier marobe ihany koa mandeha eny anivon'ny ACC tsy hoe un instant sala izy akory fa mbola mandeha eny anivon'ny ACC eny ho andreo napetraka ny candidat ny firaisakina fa ny tena ifatohatsika moa matetika zany de hoe faratsio fa azonina koa ihany tsika zany fa misy antotantaratasy maro zany zay nametrahana fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana enotsika avy hatrany fa neo-kevitry maître Luc de miverina atao vahintsika rehefa avy eo fitoriana aloha zany raha mikasika ny faratsio de sivy amby dimapolo ny voaranay ary zay mibordereau nameny greffier chef anay io moa zany de anjara zareo mivérifier disa marina ny teninay fa misy numéro io de zay misiny ny voaranay naona fijery azy ady hevitra moa ady hevitra ho fitsarana dia samy mamelabelatra ny firovatenany teo dia hitantsika rehefa zaroa mpitorina melabelatra zay koa tety amin'ny fitoriana namelabelatra ny firovatenanay zay de nienka foana amin'ny fametrahana hoe aiza ny neutralité de l'administration
zay voalazany lalam-pandrena amin'ny article 39 ary koa am'ro la fijour 2018 57 61 ary 220 zay ny napetrakay ary zay ny cadre juridique moyen juridique retinay de velabelarinay ro zavanitranga rehetra mingy am'izay talana zay io moa zany andinika amin'ny fitsarana de miandrotsika ny fivoan'ny fitsarana anjara fitsarana zay mitombona sy mitombona raha zay no mahita hoe le fitina zay nataony ve izay de mahita hoe zavatra io zany atao hoe fijerinay azy de fitina fatany fahaly fotsiny hitorana satria naresy izahay tamin'ny voka-pivitanana provisoire navokany dia malahelo izy ary menatra izy fa izy en tant que hoe ama-ministre trainazy tsy lany de menatra izy zay aloha resy lahatra e fa tsy tokony foana io tsy tokony foana satria nisy ara-dalàna io tsisy nyheloka nataonay naresaka hoe nangala baty zay hoe nanao manipulation na liste électorale zay nge tsy manana fahefana mikarakara liste zay nge mpanam-pahefana izy ny olona afaka hibaiko moa hoe candidat mily de afaka anana fahefana hibaiko sy ny baiko sy ny saida am'izany zavatra zany io moa zany dipitsarana ny ACC moa de hoe tsisy azo ivalozana zay izy zay zany dia avokany dia am'izay fotoana zay indray de anjaran'ny candidat satria natolotsy ny vondrona firaisan-kina anjaran'ny zareo reny mametraka an'izay raha tsy diso efa nangalaka BSP zareo de zareo miaro ny safidy-bahoaka ny maître Luc zany na mpisolo vava Luc no nrenesitsika teo zany nanazavany amin'ny hoe inona sinona ny zavatra atao 7 be zao zany fitoriana zay napetraky ny mpifanandrina any Ramilson Menjanary na candidat 1000 zany any amin'ny distrika ny Faratsio inona daholo zany mazava ny teny maître Luc teo fa fitoriana fahatany satria menatra izy hoe ministre de resos izy fa zao nanana amin'ny fanazavany ihany koa zany candidat 1000 vita amin'ny fanazavany candidat 1000 ifantoka ato amin'ny vahiny am'izay tsika ny fomba fahitany aloha amin'ny akapobeany zavatra niseho io marain'io tany Faratsio dia mahazo ny raharaham-pirenena am'izay tsika ndao raha tsika aloha fanazavany candidat 1000 ary tamin'ity maraina ity miandry aloha tsika vita ndrara-pitsarana iny aloha de miandry aloha tsika satria izy efa nentina teo taniva ny fitsarana avy moalaram-pandrenana de miandry an'izay vokatra zay satria efa nentina any amin'ny fahendren'ny fitsarana ny raharaha zany am'izao fotoana zao iny aloha de tena loza zavatra ohatrany tsy azo eritreretina mihitsy hoe ianao rehefa marisy any narisy any tamin'ny fifidianana 2019 nanao be ny tanàna narisy tamin'izay ary narisy teo amin'ny isam-bato mihoatra amin'ny candidat ny IRK iromara koa tamin'izany roa amby 90 ary zay le toetra ratsy mampijoro olona orinan'ny fifidianana zay laza fa nisy fizarana vola ohatran'izao ihany mbola hoentina am'izao zavatra tsy marina ary tsy mitombony zany hoe ianao ary efa sahirana volana délégué farany fanomanana an'izany alohan'ny andro fampeleza alohan'ny ny fanaovana latsabato aiza nahitanao zay vola mbola ndeha izarany vola amina mpifidy 2 sy raha etsy any mpifidy any Faratsio hoe de ho fantatrao ve tany any ambony vato ny bureau de vote nandresianao satria zay le tianao foanana ve de zay ve de fantatra ve hoe reto amreto bureau de vote reto no izara vola zavatra tsy mitombona anely izy raha tsy mitombona hoe fantatrao ve hoe reo andresen'ny candidat 1000 de reo no angatanao foanana le vato raha tsy tombona mihitsy hoe de nafantatra mialoha ave fa reo no izarako vola en plus ny tsy zavatra tsy misy zany satria sahirana namana manampy vola ao anatin'ny volany délégué ary hoe mbola mbampio satria 200 bureau de vote Faratsio 400 personnes zany de ao anatin'izany rehetra zany mbola ny volany zany ary nanahirana nitady an'izany tsy maika fa alohan'ny fifidianana zany ao anatin'ny fifidianana ve de mbola vita izara vola zany zavatra tsy mitombony zany zavatra toetra ratsy efa fanaony zany de ahilika aty amin'ny tena nisy ve le nafia fasileka fe da tsy misy zany zavatra tsy mitombony zany zavatra tsy sarotro zany aiza nafahanao hoe tian'izany bureau de vote paritaka zany zavatra tsy tombona zavatra tsy misy mihitsiny zany ahoana firy maty ena ta izy io mba ataovanareo nge mba manadiady an'izany da ahoana ny zarana an'izany mba ahoana ny nanaovana an'izany zavatra zany zavatra tsy ny an'io tsika teo fa nio kevitry maître Luc zay mpisolo vava ny
raha Milson Menjanary na Andriamatoa Mily kandida ny Faratsiho avy amin'ny volana politika firaisan-kina ary ny fanehoan-kevitry Mily zany izy izay concerné direct tamin'ny zavatra nitrangandrany. Andriamatoa Ratolo Zanahary Maharavo alohan'ny teny resahantsika eny efa raharaham-pirenena moa any amin'ny tany mamay misy ty resahantsika ty Faratsiho alohan'ny teny resahantsika zavatra tena nasionaly amin'ny ankapobeny mihitsy reny ny vaovao mafana zany teny amin'ny fitsarana momban'ny lalam-panorenana tonga de fijerinao zany réaction à chaud zany na de eo ihany ary aloha zany ny fiandrasana any zay mety ho fanapahan-kevitra ny ACC. Ia misaotra betsaka faniry mbola mamerina fisaorana antsika eny tokantrano any manaraka an'izao fantarana zao. Ny any iainako an'ireny zavatra ohatran'ireny filambanina prétexte tsy maintsy atao ny fitoriana ary zany hoe efa resaka atao e ary na izay koa na mandresy otrany eo nareo tsy maintsy resena nareo rehefa tonga nisy efa be dia be zany psychose resaka atao ohatran'izany fihetsika an'le mpitory Andramily koa fa fantatra hatramin'izay ny toetrany tao anatin'ny fitondram-panjakana ka na de fany ny fifidianana ny toerana tsy anaovana an'izany ary zay lazainy rehefa ny tanin-drazany de mbola mangala baraka tena zavatra ohatran'izany. Mahafaty angany resy tsy mahafaty angany resy fa zay zany mahita an'ireny zavatra efa prémédité daholo io zavatra rehetrarehetra ataondreo io hoentina hitadiavana prétexte fa de ho hita eo moa ny amo de zay foana hoe ho hita eo reseo ary mily atatsika azy reseo ary mily de ho hitatsika eo io fa ohatran'ny eto tanàna zany de ty famonoana vorona fandrahonan'olona ty foana lafa lasa mode de gouvernance de tsindrio de tsy mamaly gasy de tsindrio fa tafa oatra loatra ka zay ny teneniko hoe atao voary de ho hitatsika eo koa na angina daolo ihany gasy fa zany mieritreritro mba misy fetrany ihany zavatra misy seuil ana tolérable ihany ny na io gasy tsotra ty fihavanana io de zay fa tavako azy zavatra prémédité zavatra efa fanao aveo reo manao an'le de reo manao victime rehefa aveo fanakorotana an'azy zany ianao rehefa victime ohatran'le niteneniko hoe nataon'ny lehibe ny district Anambady Finandrana sy ny gouverneur sy ny membre gouvernement sy ny président tanambady Finandrana mandika an'le lalàna velona testra n'olona monimonina n'olona de reo ndreny manafatra zandara moa te hikorotana Anambady Finandrana no nataonao enao ny tompona andraikitra amin'io maramila zany tsy misy déplace fatandra sy nanao acte chef de district noho izy administrateur civil fonctionnaire d'autorité en tenue manatrika propagande miaraka président de la république de zay te manao victime zany ake le problème de ohatran' zany reny zao. Ho antaniko le Ambady Finandrana rehefa aveo Andriamatoa Dodo fa misy zavatra tena manitikitika ny saiko ty tsy fantako na nitranga tany Ambady Finandrana inona no mahasamy hafa différence zany ny resaka royal moa fa nytenen'ny avocat sy nytenen'ny Mily teo zany fa tsy mitombona ary tsy misy zany fa inona ny mahasamy hafa ny amin'ny hoe nizara moto lay kandidaty mizara bisikleta mizara simo mizara baolina mizara maillot mizara zavatra marobe nampiasa be ny tanàna nanafatra miaramila sy ny sisa manoloana ny zavatra zay resahany fa hoe misy fizaram-bola kely samy hafa ihany koa nandritra ny vanina am-pifidianana tsy eo amin'ny lafim-pifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy ve eo amin'le hoe tena misy fanatobahana entana sy zavatra heverina zany fa hisarihana mpifidy olom-pirenena hifidy amin'ilay olona zay nanao an'le fizarana mialohan'le fifidianana. Za aloha tsy nahita ny tany Faratsio fa teto Antananarivo fotsiny be de be reny zarako veta reny reny nge tena natao fanjakana eraka ny Antananarivo azonao fizarana karatany zao natao tany Ambady Finandrana fizarana karatany fizarana an'le jirojirona reny reny nge zavatra ary am'zany le 28-29 mihitsy projet ana fanjakana le jironako fizarana jironako tena natao nge zany vo filmen'olona daholy fanjakana anao an'izany de aveo rehefa resy de soketana ndray le olona manao zavatra izy ihany manao an'io de izy ndray zany manao victime. Za aloha tsy mino za tsy mino candidat indépendant tsy candidat mpanjakana i se permettre andeha zara vola zany fa tena fa ny hitako maso ary hitan'izao tontolo zao hita amin'ny malagasy rehetrarehetra fizarana koveta reny fanjakana nge zarany reny tsy haiko moa na nievoke an'le candidat mpifanina amreo fanjakana nge zarany reny hitany télévision teto Antananarivo mandeha foana reny teto
fizarana vita reny, fizarana jirona koa, fizarana karatany, fampanantenana ameko tribonaly nareo baty finandrana, raha lany kandida fa za tsy afaka iara-iasa ampan'olo. Zareo ngano milazany zany zareo ka lalàna mandrara daholy na fizarana iny na fizarana iny izy nanao azy, fa ny hita amin'ny maso aloha, hitako maso tsy niafina tsony ny hita rehefa zavatra tratra caméra télévision zany, tena zavatra flagrant izy zany raha mizara vola zany mety mbola any mitakotako na mety tsy ho hita reo ihany no mahita azy fa fizarana karatany en public amin'ny télévision hainao manjery national milaza zany anao an'izany angeroa zay mihitsy ianao moa zany anisan'ireo olona akaiky Ramatoa Razanamahasoa Christine, izy any latsaka tamin'ny tsy miankina tany Ambatoa Finandrahana, efa nanatsidika kely ihany Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo tao mikasika ny zava-misy tany Ambatoa Finandrahana, fa ho aminao manokana zany lay fahatongava amin'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana, ilay fisindro tompona ndraiky mpanjakana niarany lahatra amin'ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana, midika ve zany fa tena hoe anisan'ireo tena kandida tsy maintsy natao ho resena Ramatoa Christine Razanamahasoa, ary natao tamin'ny fomba rehetra mihitsy zay andresena azy tao Ambatoa Finandrahana na tsy mandika lalàna azy zao ane ny raha tsika nahita teto disadisa ny natao Razanamahasoa Christine hitatsika reny raha ny destitution na député zany ny bureau permanent zany tokony ty assemblée ny député no mifidy, fa de le règlement intérieur moa nampiarina hoe azo destituena de zay zao izy de natao iny teo zavatra natao zay fomba rehetrarehetra analana Razanamahasoa Christine, nateo ny délai lalàna prévoir 30 jours, raha zany le moyen de défense zany tsy tokony azovana zany rédigena 48 heures zany daony nge zavatra natao fandikan-dalàna flagrant fandikan-dalàna flagrant, fa zay moa tsy de nanisy commentaire maro amin'iny satria fantatray fanaovana tso-dray teo Samborona zay tam'ireny fa de andao ary arahantsika ty jeune am'ty fifidianana ty ho démontrer tsika mivahoaka malagasy indray mandeha fa misy ny atso-dray ary teny feo ombeo zany mivaokany hoe ninonino nataonareo na mandresy ohatranareo de tsy maintsy ho resenay io hita my baribary satria za tany tam'ireny fotoana propagande reny masoko nahita dika inona moa zany za zany nahita za moa tsy mifidy ihany fa za mifandrina ro mifidy fa nahita fietsiketsena nataon'ny fanjakana tao reny tamy voalohany madame chef district saika mbola mba hitanao nahita ihany, fa rehefa tonga ny pression nanao tenue de niakatra estrady tany ho any ministre ny aménagement du territoire, tany ministre ny justice, tany ministre ny agriculture, tany ministre ny fiarovam-pirenena, tany ny seg zany ingena andeha tany gouverneur Moromani reo milaza hoe zay tsy nanao propagande zay moa ko teneniko foana sary sangisangy fa nanao inona tany nareo nanao tafika masina ao samy toro filazantsara nalean'ireo tany zany ange zavatra natao amreta ary tsy nde mandeha any président fa indroa miala avy Ambatoa de mbola andeha koa tany Ambondromisitra, tany Ambondromisitra misy an'le hoe vita ny divorce atsika raha vao tsy rany kandidako zany hoe circonscription ao anatin'ny district Ambatoa Finandrahana fa commune Ambondromisitra tany koa izy satria izy be mpifidy indrindra tany koa izy de zany ve de na iza gasy tsy mahatsapa ary de zay ny problème ny reto namatsika rehetra everindreo zany io lalàna io de atao copie-collé-ndreo lalàna nge de misoratra noir sur blanc fa ty prérogative de puissance publique ty na fampiasana fahefam-panjakana ty no tsy andrekena ny filoham-pirenena manao tsy azo ampiasana ny fahefam-panjakana mandritra ny fotoana propagande ao amin'ny andininy fahafiry no mirisa am'izay Andriamatoa Dodo be de be ka amin'ny article 220 amin'ny article 63 ny article 63 de milaza mihitsy hoe ny ressources administratives en particulier les bâtiments administratifs ny tomobile fananam-panjakana rehetrarehetra tsy azo ampiasana reny olona reny même les personnes publiques reo zany reny membre gouvernement ta chef de district tsy mahazo manao propagande efa voalaza ny lalàna ny administration ny collectivité territoriale décentralisée fa tonga tany any ny gouverneur zany nge fa lalàna ve la rehefa jurisprudence zany fa jurisprudence zany tamy teteza mita président Rajoelina
fa nisy membre ny gouvernement tanao propagande efa niteraka fanafanana voka-pifidianana tamin'ny décembre tamin'ny fifidianana teny anisan'ny nanafoanana voka-pifidianana azon'ny candidat-cité zany tany am-paniandrefana vokatra fahefana fitaovam-panjakana de androany reo faran'izay malala an'le izy reo mbola miverina manao an'le izy zany hoe fanaovana tsinitsiny ataovy zay taonareo fa zay fanjakana zay ny mpitondra ataovy zay taonareo fa tsy maintsy zay no izy natao forcé zany mba hoentina handresena anaovana amboletra zay no tonga nanametraka an'le fitorina voalohany hoe alohan'ny hiditra sy olona fa contestation fanakianana voka-pifidianana zay ny farana omaly iny andaolo angatatsika amin'ny ACC mihitsy ny fanafoanana ny voka-pifidianana azon'ny candidat iromary satria lalàna milaza zany l'article 220 code électoral hoe ny fampiasana prerogative de puissance publique na fahefam-panjakana io fampiasana fitaovam-panjakana fampiasana olo-panjakana fampiasana andreo ressources administrative rehetrarehetra reo de mientraîner ny annulation ny voka-pifidianana azon'le candidat mitarika amin'ny fanafoanana mazava be zany tsisy olona afaka mandany zany na veritsika eto fa riry saran'ireo membre de gouvernement reo tao azo sary membre gouvernement reo afaka mba mijeran'izay ny namatsika technicien faly ambady finandrana zafady ambady finandrana tamin'ny fahatongavany président de république tany reny reo aloha zay azo rehefatsika fotoana manaraka eto fa zay manana hoe fa tsy mety koa ty le izy androany zany ke hita tao e fa inona zay reny zany tsy ressource administrative reny nefa napanjakana autorité administrative reny mpiasa-panjakana ambony reny nandeha inona tsony amiko a ny toerana rehetrarehetra hoe roa amy telopolo district nandehanana amy président république anao propagande nanireo fotoana propagande iny de tokony rava daholy zahay moa mal placé non zay satria tokony izy eo amin'ny circonscription toanana ihany no ataonay fa sorona be de be le société civile safidy ry zareo zany no nanao fitorina makasika ny 32 district io azao fa raha tokony izy tokony tsisy ampisalasalana tokony foana daholy leo fa de hitatsika eo fa le filazana Andriamato Dodo zany amin'ny hoe ty tena mahavarina mihitsy ny le tany ambondro misitra ny teneninao hoe de tonga ny divorce atsika raha ohatra ka candidat zay tsy miaraka amin'ny fanjakana ny fidinareo dikan'izay zany tsy mahazo fampandrosoana zany lay faritra anankiray lalovan'ny filohan'ny repoblika raha resy ny candidat Irmara zay mihitsy ny tenenina misy an'izao aza raha tianareo vita ny RN 35 zany hoe lalana mampitoy any amin'iny aveo ivato croisement ny ivato ny lalana mandeha fianarantso manampatonga ny malaimbandry iny raha tianareo vita ny RN 35 fitio candidat Irmara fa raha candidat mpanoatra fidinareo eo anareo zany angely izy zany mihitsy angely teneniny ary azonay feo zany nefa raha aman-dreny le miresaka raha aman-dreny be raha aman-dreny firenena de izy mialokaloka hoe za tsy nandika lalàna fa inona zany zavatra ataony zany zay le fampiasana an'le prérogative de puissance publique zany hoe voasazy zany exclu amina resaka développement zany am'izay tokony droit ho aziny zany lay ambady finandrana rano fidy any Christine na razana maso nefa anisan'ny mpandohetra zany ara mbola positif be zavatra terenina zany le fampandrosoana nge resaka sisy eto Tananarivo ange tsika mponina Tananarivo zao fa tsy misotro rano tsy de tsika misy fidilina rano eto Tananarivo io ny lalana manomboka avy any de Gaulle jusque tonga Tuléar Majunga io any zavatra fiainatsika de anao hoe azo etetra hoe route régionale any ambady finandrana no vita fa resaka vavarobaka ataon'ny amina fitaoram-pirenena ary filoham-pirenena manao an'izany filoham-pirenena raha mbany candidat Irmara manao an'izany tsy mampanindina ka fa tous les moyens sont permis candidat anao fa ianao lehibe président de Madagascar ray manontolo détenteur anaty prérogative de puissance publique zany boko de hoe severan'olona tsy nianatra angambany le hoe sange tsy nandika lana fa tsy voafidy par décret hoe zany voafidim-bahoaka fa nga rehefa voafidim-bahoaka anao de prérogative de puissance publique tianao anaovana azy tianao am'izay anaovana azy efa voalazany lalàna tsy azo ampiasana prérogative de puissance publique mandritra ny fotoam-pifidianana fa naninona reo démission rehefa ilatsaka filoham-pirenena
mba tsy ampiasanao an'io prérogative de puissance publique anao io mandritra fotoana propagande fa maninona lazainy lalàna hoe tsy azo atao no mitokan-javatra mba tsy ampiasany prérogative de puissance publique fa ry zareo a de manao ambiletra ary zany mino fa tsy sitrapon'ireo ministre reo loatra fa de hoe anao le ministre ny agriculture na fianakabaritoara zanakabaty finandrana fa de tsy maintsy miteny ahoana moa tsy afantarareo hoe tsy azo atao ny zao zavatra zao efa jurisprudence hoa zany ha zay moa no izy a de hitatsika eo zay toy hitatsika eo zay toy nametraka fitorinina reo nametraka fitoriana zany zay hofanafoanana ny voka vato azony candidat maro ary de reo ndray no manao victime hoe tady anakorotana ao zay ora olona nataonao mahatonga n'olona misavorivory nataonareo no mahatonga n'olona mifandrasy de aveo ndray zay ndray ny anjenareo mironanareo hoe de masamy teny ary moa ny tompona andraikitra fanjakana sasany hoe tsisy mahazo milaza rehefa reo mamoaka an'lizy am Facebook mety tsisy tokony amoaka voazavatra ohatra zao ohatra zao fampanakorontana zay le teneniko hoe tsy azo ivalozana ao ny vokatra ny ACC tsy marina zany raha zay tokoa ahoana ny fanazavana an'izay raha didy manara-dalàna ny navoaka ny ACC manaraka ny lalàna mifanaraka amin'ny lalam-pandroana navoaka ny ACC de marina zany fa raha didy tsy manara-dalàna tendancieux de efa tsy maintsy tiany atao satria zay ACC de tsy maintsy avoakana foana tsisy olona anaiky an'izany ange ary efa naverina ko teto fa nisy didiny ACC ohatrany ange tsy neky nivoaka malagasy c'était en 2002 poste électoral poste électoral nanao kombisoro ohatrany ny ACC ohatran'izao sy ohatran'izao tsy nanaiky any ny olona zay natonga ny fanaravany fitondran'ny deuxième république de nirongatra ny olona nanao KMSB ny olona de nirongatra ny olona de iny vitany raha mahagagana zany zavatra ohatran' zany de mbola zany nikirarana hoe tsy azo ivarotana tsy azo ivarotana fa rehefa tsy manaiky an'iny ny olona zava-doza no mitreo ia tam'le faneho-kevitra ao tamina fahita lavitra tsy miankina afaka omaly a zay nalefanay teto moa le izy omaly de mitovitovy am'izay koa ny mpanaramaso ny fifidianana safidiny amin'ny hoe takina ny anafoanana ny vato azon'ireo candidat tany am'ireo distrika zay nandalovan'ny filohan'ny republika fasahina ara-politika sa fampiarana lalàna ny tena takina am'izay andriamatododo raha hoany ny mpampiatra lalàna tsisy afa-tsy ny ACC le tsy fasahina politika zany akoriny fa bon sens fotsiny raha tompony andraikitra marina anao de mahafantatra zany zahay ara mba juriste kely ety amy sisiny ety mahafantatra il suffit de lire le code électoral io no izy io article 55 de milaza hoe tsy toko afangaro ny asana lehibe ny toko sy ny filopirenena sy ny filopirenena sy ny membre ny exécutif kanefany ny candidat député mity de lazana hoe candidat isika rehetra miaraka amin'ny androatra hoe zany ange zavatra efa tsy manaraka ny lalàna flagrant fa personne n'en parle azonao enao ve faniry ny candidat de candidat ny président rajoelina no entina manao propagande zany fa de normal azonao tsy président rajoelina nge no fidiny fa ianao zany daholo nataon'ireo heromaro hoe manerina Madagasikara zany zavatra tao ny article 60 fa milaza hoe misy obligation de neutralité anao ray mandreny gasy rehetrarehetra tsy tokony hidinio anao ary zay no nasainanao manao démission raha faniletsaka filopirenena article 61 de milaza hoe tsy azo atao ny mizarazara zavatra na manao article 61 alinéa 2 fa le alinéa le premier le hoe tsy mahazo mitokana ny article 61 alinéa 2 de hoe tsy azo atao ny maneho hevitra tendancieux mety anevana ny candidat anankiray na nytoko politika anankiray nefa ny président de manao an'izany anniversaire ko 30 mai mangataka cadeau d'anniversaire tiako indrindra de mbala an'io le candidat zany nge ataony président masom-bahoaka mandeha hainao mandery pirenena zany hoe tafiditra ao anatina flagrant délit flagrant délit nge zany article 62 milaza hoe tsy azo atao no mizarazara zavatra ny article 63 de hoe fitaovam-panjakana vola trano-panjakana fiara-panjakana tsy azo ampiasana camion maramila hélicoptère maramila katikatara membre gouvernement tonga tady daholo zany ora olona zany ve anaovana nyty tany ty zay tenanko anao hoe raha mba minimum na etika
de tokony tsy dikevitra ke tokony foana io satria zay ny takiny lalàna rava foana ny voka-pividianana zareo candidat reo raha mampiasa an'ireo fitaovam-panjakana reo candidat anankiray surtout les prérogatives de puissance publique le fahefa-panjakana nge zany fahasahina mitondra membre ny gouvernement manao propagande miaraka aminao zany reo ange ny tena prérogative de puissance publique aminy zany ministre justice zany ministre folo alim-ba zany saigy zany ange ny tonga tany miorooro daholo ny olona rehetrarehetra fa hoana efa ty lehibe ny gendarme mihitsy amerdeny groupement amerdeny compagnie amerdeny brigade fa ny lehibe mihitsy ange ny tonga zany ange problème ny zava-misy anankiray ihany koa amin'ny fomba fijery mpiasika an'ity fifidianana ity zany dia lay andeha ataontsika hoe olana samihafa ny tranga teny anivon'ny distrika betabe ny adihevitra nitranga momba ny bulletin précoché betabe ny adihevitra nitranga momba ny taratasy-ndatsabato tsy misy soni kanefa dia nisy nandrotsaka nandritra ny vanim-potoana fifidianana betabe ihany koa andro matododo ny adihevitra nitranga momba ny hoe lisy mpifidianana zay nampiasaina tamin'ny fotoanandro iny hatramin'ny hoe misy mihitsy aza karne raha ny zava-nisy tany Betukatsimo no tafiditra tao anatiny lay urna mangarahara zany rehetrarehetra zany zay everina fa hoe tsy hoe anomalie tsotra zany hoe tsy fahatombanana tsotra fa raisiny sasany zay victime ho toy ny osoka mihitsy ara-pifidianana tany Ambato Finandrahana ve nahitana tranga mitovitovy am'izany na hoe tranga ihany koa raisina ho toy ny hosoka na Alabato ara-pifidianana averina ko mandeha faniry ny fitoriana ataony voalohany fangatana fanafoanana voka-pividiana azony zareo noho ny tsy fandehanan'le processus zany alohan'ny latsabato fa omaly ny déposiny indray fahafantarany namana rehetra koa fa ny déposiny indray omaly ny contestation ny voka-pifidianana ohatran'izao raisy koa raha ny commune ny Amboripotsy sy Mandrosinoro satria natao ambolena ny délégué tsisy mahazo miditra ny olona zay fatafatarana zana-masotsy mahazo miditra olona ray daholo manao soni amin'ny PV rehetrarehetra amin'ny bureau de vote rehetrarehetra amin'ny commune ny Amboripotsy sy Mandrosinoro olona ray azao manao soni andreo zavatra rehetrarehetra reo zany ange hita fantatra ange zany ary misy olona manao témoignage ka eo indrina le mitenenako hoe zany zavatra rehetrarehetra zany le miteneninao teo hoe bulletin précoché procès verbal misy mivoaka tompona andraikitra am'zany ange de ny CENI ny mpanao famotorana avy any gendarme ny fitsarana ave nefa nisy ny sambotra zao le président SED ao Faratsimo samborina kobosoroka tsy fantako izy tena aty mba mandeha marina avy ny famotorana amin'ny bulletin précoché teto Antananarivo satria tsy misy olona manana fahefana makasika ny bulletin io afa-tsy ny CENI sy ny fanjakana raha mivoaka io zany de tsisy resaka de ny mpanohitra reo zany namoaka an'io tsy possible ange zany ry zareo no mamoaka an'io mato misy bulletin précoché tsisy adihevitra mihitsy fa tsy ohatran'izao zao exemple misy am'izao ny ino izy ty ny sujet ny CPE mipetraka any amin'ny gendarme de ny gendarme manaparitaka azy any amin'ny tompona andraikitra raha mifota ve io sujet ny CPE izy any tompona andraikitra voalohany tsy ny gendarme ohatra zay ndraisina zay ohatra zay resaka de ohatran'izay koa resaka bulletin précoché tsy procès verbaux tsy hita io ny CENI tompona andraikitra amin'io qui dit c'est légal la fanjakana direct de anao mbola mila vanina foana hoe mpanohitra ony manangona soni manangona karake ataondro mpanohitra ino izy angahany amby angany bulletin précoché io fangatana ikran'ny afakandro misy bulletin précoché inona fahefany afakandro Christian le Majeka ka ilazana fa hoe nanangona karapanondro afakandro anaovana bulletin précoché zany ange c'est le monde à l'envers fa tsy maintsy avy eo amin'ny CENI mivoaka izy olona afaka mahabaiko amin'ny CENI zasy fa raha tsy mangaiky amin'ny mpitondra reo ihany dareo zavatra ataondreo ihany navadiky reforcé ho nataonao ohatran'izany atao amin'ny mily io zay le mahatonga ana miteny aminao hoe tsy n'importe quoi le fitenena n'importe quoi faranina olona tsy mpitsara aza matsapa an'izany
ianao ve raha ngaty mpiasan'ny trésor any amin'ny coffre trano tsy vaky trano tsy vanao de lasanao tontolo nangalabola tao nefa ny lakile any aminao bureau-nao tsy vaky zany zavatra misy am'izao izy manam-pahefana any aminy tonga io bulletin précoce io voky io de lasaina fa zapan'olitra ndray no nanao bulletin précoce izy nefa tsy osika tsony fa ohatrany fanaovana tsinitsinina olona fanaovana tsinitsinina olona fotsiny zao ohatran'izay le izy efa nresaka moa Andriamatoa teo ny tany Mahajanga Andriamatoa Afakandro Christian izy koa tamin'ity andro an'ity de anisany teny atoerana zany ary tao anatin'ny adevitra ihany koa de nanana ny nambarany candidat Afakandro Christian amin'ny vokatra vonjimaika izay navoakan'ny CENI aloha dia tena ihany ny mananotranitra antsika fa mitarika amin'ny isam-bato lavitra de lavitra ny candidat ny firaisan-kina Afakandro Christian zany any amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Raha antsika mifaneho-kevitra Afakandro Christian de miverina indray tsika miaraka amin'ny vahiny ao anatina hadevitra hafa zay efa homantsika amin'ity tolakandro ity. Ya, treto aloha zahay mbola miandry ny fanapahan-kevitra ny ACC mahakasika an'izay fitoriana izay nataon'ny candidat moa zany Nicolas Stéphane. Izy rery ihany moa zany no nametraka fitoriana teto anivon'ny antenimieram-pe fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany ka ny chef d'inculpation tamin'izany moa zany dia ny filazana ny tenanay fa hoe voasazy zahay ankoatran'izay moa zany dia fividianana mpifidy raha izay zavatra izay dia nitondranay fiarovan-tena fa tsy mitombina velively izay loham-piampangana anakiroa izay satria ny zava-nisy tao Mahajanga dia fahana zany manao tombana ho an'ireo candidat rehetrarehetra mpifaninana raha ny zava-misy dia manana tombony zany zahay ao amin'ny firaisan-kina no ny fitambarany antoko maro dia maro mandrafitra an'izany voavonana izany sarotra ihany koa no ahafahanay zany mampiasa an'izay fahefana izay satria zahay mpifaninana vaovao fa tsy candidat mpanjakana akory na hoe indépendant izay mbola miafina ho ambadiky ny candidat mpanjakana ihany ka raha misy ny fandresenay zany dia vokatra ny asa izay nataonay sy ny fiomanana izay efa nisy nandritra ny fotoana lavabe ka izay zany mahatonga anay zany matoky eto ny fahefany fitsarana avy momba ny lampanorenana tsara ampahamarinana an'izay fitoriana izay napetraky ny candidat izay mpifaninana aminay zay. Ya, iny ny faneho-kevitra nataon'Andriamatoa Afakandro Christian raha azoina zany ty raha ty mbola maromaro moa zany ny nametraka fitoriana eny ho an'ny vondrona politika firaisan-kina eny amin'ny ACC no maso ny mpanara-baovao manana andro folo mahery ny ACC ahafahana mandinika tsara nireo fitoriana tonga eny aminy zany araky ny fanomezany lalàna zany fa na izany na tsy zany aza tsy mahasakana ihany koa zany ny mpandinika ny mpahay lalàna ny manam-pahaizana takanareo Andriamatoa Dodo zany mba hilaza mety ho fomba fahitanareo ihany indraindray ny androm-panjakana zay mianona lalam-panorenana eto Madagasikara nandritra ny fotoana maharitraritra sy ny mba handrasana aminy am'izao trangan-javatra zao. Ny amin'ny fahitako zavatra miseho Mahajanga io fa za mo zanaka Mahajanga teraka tany Betsileo avy any Fandrina teraka Mahajanga lehibe tany Mahajanga fahitako ny zavatra miseho Mahajanga io tiana ho justifiena ny deuxième position Madame Nina de rehefa ohatra zany ka amerde misy vatony Afakandro miannulé izy volany fa Nina zany miakatra zany satria nany ma deuxième position Nina inge efa asambana ambany toro mo ry député Nicolas anatin'izy io sy ny olona rehetrarehetra fa inge mampiahy ihany olona ao Mahajanga fa atao amboletra zay mba deuxième izy azahoany Nina deuxième position mba azahoany anakiray fa i Afakandro aloha fa tsy tratrasolo de raha mba mienahena zany ny vatiny Afakandro de mety miakatrakatra ihany Nina de mety incontesté les problèmes ny ato amin'ny fangalarany vatony Nicolas io zay nge fahitavako an'izy io zany fa manœuvre daholo io zany calcul politique be maloto be fa tena be dia be n'olona menomenona fa asa moa za tsy mahafantatra hoe misy fitoriana koa ve mo avy any amin'ny Nicolas
à propos n'izy io satria victime Nicolas tonga deuxième position hatram'izay a dernière minute lasa ninandray deuxième position tsy haiko zany zay toyny moa fa any amin'ny ACC any tsy misy aperaka fa za concentré amty resaka ambady finandrana ty fa ny Christian moa zany tsy azo afenina tsony neny afakandro ty tsy azo afenina tsony ohatry zany problème mamily tao anatin'ny andro maromaro zay de voaresaka foana le hoe komity miaro ny safidim-bahoaka KMSB tsy fantako na ambady finandrana ny lasa aloha na ny KMSB no tateorina voanitranga fa andro ray na roa taorina ny voka-pifidianana tany ambady finandrana rehefa nisy zavatra somary hafahafa de efa nietsika amin'ny vahoaka tany ambady finandrana zay hoe tsy nanaika mety fanodikodonana ny safidin'izany rehefa misy tranga hafahafa zany KMSB manomboka misy miantso am'izao fotoana izao ary ohatran'ny any fitovinany zao raha ny vaovao azo tamin'ity androany ity de nitsangana ny KMSB nanao fanambarana izy ireo hitetsy amin'ny district any Atsimondrano dia nitsangana ihany koa ny KMSB nanao fanambarana izy ireo any amin'ny faritra marobe zany am'izao fotoana izao sy ny district Manakara koa iny efa lasa aloha ny any Faratsio sy ny sisa nitsangana avokoa zany ny komity miaro ny safidim-bahoaka ny fahitanao an'ilay hoe fiaingan'ny olona avy fotony zay mijoro hiaro an'izay safidin'izay le tany ambady finandrana iny alina iny ihany iny de fa fantatra le manœuvre rehetra ataondreo fantatra le manœuvre natao fanjakana ary fahasosorana amin'ny ataon'ny lehibe ny district ngena tonga na zavatra reny lehibe ny district sy ireo maramila nandrahona olona tany andrefana tany amboripotsy tany mandroson'olo hoe alahelo asosoran'ny olona na tonga nanao réaction direct hoe terena zany terena fotriny zao alina mihina nge de fa heno par téléphone fa hoe mandresy candidat irmare fa seni zany mody lalaovina le opinion publique ty Antananarivo zay mihainao ny Madagasikara zay mihainao ny télévision zay lazainao officialité de terenena le mody famohanan'le vokatra fa le halatra nataondreo hoe andro triny de fa fantatra n'olona zay ny natezitra n'olona tafa oatra loatra zavatra ataony zalahy reto réaction amin'ny zavatra natao chef de district iny de eo kiala matahotra de izy ndray mangataka renfort na marami nono nataonao de n'olona ndray mikonokononreo mpononga-panjakana inona moa ny fanonganam-panjakana any ambady finandrana azonao inona diran'ny fanonganam-panjakana any Manakara fantatra kena atao fanjakana tany Manakara fantatra atao fanjakana partout am'ireo toerana arovanareo de leleo ndray nataondreo tonga aloha ary manahirana tadiavina lay tana le emo naty rirandrindra mandrahoandrahoana olona mba fitoro lo mba mariny tsara raha mandangy zahay Samboro fa nandika lalina reo article talisako reo article 55 60 61 62 63 220 nanao andreo zay filoham-pirenena satria nanao andreo azonao de zay azonao teneo Samboro fa zay manakorotany fa nataony angereo fa nanataony azy reo tadiavina tsy ho diso izy tadiavina tsy ho disola izy satria filoham-pirenena zany ne zavatra tia natao eto na mandiha za raha tsy miteny favoritisme ataon'ny fanjakana am'reo ikima fitondrana reo favoritisme zany ne lalana henjana amina corruption tsy mba inquiété zany reo olona manodidina fitondrana zay reo mana favoritisme fa raha voainao manao zavatra kely ary zay problème patsapatsakana ambony am'izao hanana fanjakana dossier daholo voateiteny kely de dossier n'lany ety dossier n'lany nampandrara anaovana redressement fiscal potena orinasan'la de mangina n'olona rehetrarehetra misy candidat tokony hirotsaka misy tamin'ny tany Manakara efa lasa anatina propagande no totoana tany Manakara le suite présidentielle nanao propagande raha vao tsy miala nareo de potena n'orinasanareo gadrana nareo mba mi deuxième import tafita amy zavatra ohatran'izany nefa ninao mba fonctionnaire kely toerana mandalo zany ake le problème am'tireo aty reo mandika lalàna indray no mandeha mandrahonanao rehefa aveo mandrahonanao rehefa aveo ka za koa de masamy teny eo anatren'Andriamanitra tena nanao andreo fantika an-dalàna tolongo reo ny suite présidentielle tamindritran'ireo propagande na le fête même manao propagande manao tournée
officiel mandritra fotoana propagande tsy ekeny lalàna zany fa zany ny fampiasana prérogative de puissance publique tsy azo ataony zany ary le prérogative de puissance publique fa tena atao ino tsy ekeny lalàna ampiasaina de lazainy président fotsiny zany tsy nandika lalàna zanga olombotendry atao forcé fotsiny ohatran'izany satria venao voafidy de tsy mampiasa prérogative de puissance publique ino atao hoe prérogative de puissance publique primitive de avy amin'ny prérogative de puissance publique primitive io no délégué tsikelikely am'ireo membre gouvernement central reny le atao hoe prérogative de puissance publique dérivé zany ange tsisy tsy mahalala an'izany refa juriste nefa de tao ambiletra fotsiny zay hoe fianarana fototra zany fianarana fototra zany mbola ny premier droit na manao droit constitutionnel de fa miresaka an'izany atrany avy tsy mila resaka manao science politique alalina koa de valina brengina fotsiny am'izao zany fa hoe tsy nandika lalàna zahay rarin'izao manao fampanosoana izy raha zay ny zava-misy ny fahitanao ny mety ho fivoaran'ny raharaha zany amin'ny lafiny ray ianao mpanao politika ihany ko mpandinika ny zava-misy fahavolombelon'ny tantara tamina vanim-potoana marobe teto Madagasikara zany raha tolo-janahary maravo zany na idodoa mety ho fijerinao ny zava-misy no avy Madagasikara zany eo amin'ny lafiny fitantanana mihitsy ny zava-misy amin'ny ankapobeny ho aizy ty fireneny ty za aloha tsy resaka ny ho avy akory fa ny zava-misy androany inge sahirana atsika anatin'ny mpamatsy vola rehefa nandroka le ambassadeur ny Union européenne atsika de io zao io gelen'ny Union européenne ny vola rehetrarehetra nefa ny Union européenne iny tena mpanome vola atsika fanamboaran-dalana zay henontsika le problème tamin'ny fampiasana an'le fake ovay ty effectif ovay afatra fa tena tsy mety aminay ty henontsika io vola ny banque mondiale misy firifiry millions de dollars tsisy décaissement vola efa etatora ny banque mondiale tsisy décaissement eo anatin'ny mpamatsy vola zany atsika de efa sahirana ninonino natao condition voalohany indrindra takin'ireo mpamatsy vola reo de ny état de droit fanjakana tandalana tandalana ve zavatra ataotsika zao ninonino nataonareo ninonino nataony ACC hoe anao ambiletra ny ACC jery angen'olona izy nanome vola ny fanjakana manao ohatran'izao zay nge problème atsika eto za tsy resaka akory no any mbola ho avy fa raha zao ambiletra zao no mitoy eto atsika zany eto mangereram-olonakany eto de farany de hoe na tsy anome vola nareo ataony ohatrany tamin'ny tetezamity io zay anao autofinancement anaorana volamena asnao zany ange ny risque mazo atsika eto ka za zany mety eto ino fahitanao any amin'ny hoavo izy ianao tsika aloha la date d'aujourd'hui efa tsy misotro rano milamina eto Antananarivo mandreva tonga androvindy jiramaty tsy hitanao zay fandehany efa nahazo tale généraly vahiny tsika olona tsy mahay miteny gasy ve olona tsy mahay olana gasy ve sanao manolana gasy tsika samby tsika ihany ankely fitondrana ihany ankely nanapotika an'io jirama io azonao tsy mimpanotra nanapotika an'io fa zay mpitondrana napotika an'io olona tsy mahay teny gasy tsy mahay fomba fisana ny gasy na ifampiresaka ampiasa malagasy ara tsy possible de atao zavatra ohatran'izany mba ilazana hoe tsika gasy nandra de atao zavatra ohatran'io fa tsy possible ka ianao milaza hoe ny amin'ny hoavy inona zavatra mety mity amin'ny hoavy ny gasy ny mamaritra ny hoavana ny gasy ihany tsy maintsy mamaritra ny hoavana raha ozy gasy hoe fifidianana mandany andro zany fa atao président toy izy fizarana jirona koa président fa ino mariky ny fampandrosoana inona ny fampandrosoana anao io ve azonao mpandehanana énergie solaire ve azonao mpandehanana sambo énergie solaire ve azonao mpandehanana usine zany ake problème amitsika eto fohitana ava amina resaka vavarobaka ozy teny venamaintrano zay vavarobaka lela mamy fora eto andraminana ty resaka lela mamy sur scène rehefa mikabary de lela mamy mahafalifaly ny tanolo de mampapapandy artiste zay ny zavatra atao eto ya te hiverina kely am'le raha-pifidianana andro matododo mbola tsy afaka miteny valim-pifidianana betsaka moa zany tsika mbola mandeha raha teo koa moa ny fitoriana samy hafa ataon'ny firaisakina any amina distrika maro samy hafa fa ny lecture tsotsotra fotsiny zany de hoe amina renivohim-paritany akoatra ny fianaratsoa mbola tantara hafa iny zany ny enitany antsiranana resiny tsy miankina ny mpiaradia amin'ny fitondrana ndeha ataokeo deuxième position ny tany Tomasina resiny Andriamatoa Roland Ratsiraka deuxième position ny tany Toliara resina Andriamatoa Siteny lavitra be 34 fokotany sur 41 nandresy Siteny Randrena Soloneko avy amin'ny firaisakiny zany
ny tany Mahajanga mazava be mifandreseny afaka andro Kristian teo zany. Ny teto Antananarivo ny enina zany arrondissement enina dia teo amin'ny position voalohany nisy ny candidat Firaisankina ary tany arina ny nisy ny mpiaradia amin'ny fanjakana. Ohatran'izay zany Atsimon-drano, Avaradrano, Ambohidratrimo mahazo ny vakina karatra rehetrarehetra iny zany Antsorobe koa ohatran'izay. Zany hoe misy feo zany miainga avy any amina renivohim-paritany maromaro zay misy feo miendrika mesazy ihany nomeny voaka tamin'ny fifidianana ho an'ny Irmara zay zara fa nahazo vato ary savolaina. Vato moa misy miteny zany andre matodidi hoe io vato azo ny Irmara io dia plus pression io plus tournée présidentielle io mba tsy lazana ny amina hoe fraude électorale maro samihafa. Lecture anao am'izay amin'ny mampanao politika anao raha izay ny zava-misy amina renivohim-paritany. Sotra bengy izy io hoe misy mpandinika politika zao fa miteny hoe revanche ny tamin'ny présidentielle agnety resaka ty. Ary za miteny anao na manafaniry fa tany amin'ny district elony reo renivohim-paritany resanao reo nge sarotra ny nangalarabato ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka betsaka fa ny tany ambady finandrana misy toerana dezaka be de manararaotra ohatran'ny Bangamay alina fanjakana de manao ny fraude isan-karazany hoe ohatran'izany Kanivondrozy ohatran'izany ka rehetrarehetra isolé rehetrarehetra reo. Fa raha tena fifidianana marina ke natao tany partout tany amin'ny périphérie tany resy reo resy be de be. Misy toerana tafiakatra 9,valopolo ny tamin'ny fandraisana anjara asa na renao na tsy renao tany Ambovimbeandroy zany azonao io mba petsika eny Ambovimbeandroy azonao misy zany zavatra efa flagrant fa tsy zakan'ny olona tsony azonao tahoaka fanjakana io teneko anao hoe io vokatra ny zavatra natao hatramin'ny présidentielle maneho ny hevitra élection de proximité maneho ny hevitra ny olona le tsy fankasitrany fanjakana zany efa tsy afenina fa osay fa raha ohatra hoe fanjakana io ka nanaiky nanao apaisement mba nanaiky nanao fitoriana kely mba nanao remaniement mba nanao ouverture hoe mba nanao premier ministre d'ouverture de nandamina le premier ministre d'ouverture mba nandamina reto mpanolotra reto tsy tonga tam'izao io resaka io fa maintenant poussena à l'extrême le alain'olona sy natezerany olona io zany izy io hita de fa ninona nataon'ny fanjakana nampiasa herim-pamoretana ohatrany ahoana tsy ampafiry ny fitondrana didijadona teto ambony tany fa hitan'ny olona foana zay nanaovana azy fa efa tsy efa presque efa vitsaka zany fanjakana mpanao didijadona zany même maty Afrika azy efa mirevolte tany olona ka fahitako azy aloha de ho hita hoe fa tena moa tsy lazana koa tena fa mambolokorotana eto fa ho hita hoe fa à la date d'aujourd'hui même efa tsy milamina fanjakana efa tsy maripotika tsony sy fa na Tananarivo nefa sahirana rano sotroina ka rehefa Tananarivo tsy misy rano sotroina atao manakory ny any Androy sy ny tariny tsy mahazo vola mpimatsy vola ninona firesana amamboariny loi de finance rectificative zao tany ahena loi de finance rectificative ne fanampiana an'le vola mba afahana manao fotodrafitrage sy metsika rety na ena tena isaky ny département ministériel isaky ny département ministériel io zany amiko androany lazaina fa isy taux de croissance 4%. Vola ampiasana hoe nena de anao hita fitombony araka reny ny exportation tsika presque efa nul tsy fonctionne tsara tsony ny QMM sérita reny tena mpamokatra zavatra ondrana la vanille fa potika ny vidiny inona zany ny exportation tsika eto de afaka hiperetendre taux de croissance économique 4% tsika vola anao raha mampiasa vola 1000 taux de croissance nao négatif na 1 de enanao 200 vola ampiasanao de anao mety taux de croissance 4 zany nge calcul tsotra foana fa resaka moa io kabary tsy valina io de fa samby eto aloha tsika kabary tsy valina izy io ka de ho hitatsika eo zany ho hitatsika eo zay toy alohan'ny amaraparanatsika ny adevitra nisy faneo-kevitra nataony candidat Rina Randriamasinoro zay sady secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara izy mifahitany zava-misy amin'ny ankapobeny zany de manaraka ny Rina Randriamasinoro ao ny mpanao politika tanora Christian Tabera momba ny fahitany zava-misy amin'ny ankapobeny zany de miverina amintsika indray sady misotro rankely indray miaraka amin'ny vahiny de miverina tsika sady amaraparina ny adevitra rehefa aveo dahoara
Za aloha tsy tena hoe milamina ve ny firenentsika am'izao sa tsy milamina misy crise sa tsisy crise aloha ny olo-pirenena rehetra no amaly raha ny resaka tsy fanarahan-dalàna rehetra misy eto amin'ny firenentsika indrindra moa ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny lalam-pifidianana zay datrehana farany teo fa ny hoe didy voaka voavoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ampilamina sa tsy ampilamina ny firenena tompona andraikitra daholo ny rehetra eto amin'ity firenena ity na ny candidat na ny mpitsara na ny mpikarakara ny fifidianana dikan'izay raha ohatra ka misy ny tsy fitoniana ny tsy filaminana eto amin'ny firenena dia samy tompona andraikitra amin'izay fa io tonga amin'ny fitenenana hoe lozan'izay mahatonga ny fanafitonana fa no anay ety anivon'ny firaisankina fotsiny zany dia efa mijoro zay ho an'izay safidim-bahoaka zay zavatra anankiroa ihany ny zavatra takinay ao anatin'ilay izy tsy mitaky zavatra zay tsy miteny hoe candidat anay tsy lany ataovy lany tsy manao an'izay zay fa zay kosa miteny hoe ny candidat anay zay tena lany azahodina ny vatony atao tsy lany ary ny faharoa zay nanao ny tsy nety rehetra sy mifandikan-dalàna rehetra nandritra n'iny fifidianana iny dia mizaka ny sazy tokony ho azo azy fa tsy misy hoe ny mpangalatra dia andeha ho azy fotsiny zay ihany. Izy teo moa zany vakibatsilagny teo zany ny rahana nahita teo ary isoragny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sahady andiniky sy eritseritra izy fa amin'ny politika moa dia misy le fandiniana psychologique fa raha ny fomba fahitany Christian Taberana azy avy aty amin'ny atokotany Madagasikara zay miaraka amin'reto candidat ny firaisankina reto dia hita ny tarehan'ireo mpitsara rehetra fa tsy resy lahatra avy any amin'le olo mpametraka fitoriana amin'le candidatsika reto fa resy lahatra kosa izy ireo ary isoragna na sady zay le fomba fahitany Christian Taberana azy manokana hitany na le fomba fien'ny fatongolanany sofiny ara dia fa hita zany fa tsy resy lahatra izy amin'le argument zay hoentiny ny avy any amin'ny mpitory fa kosa hita kosa fa efa resy lahatra izy sahady avy aty amin'ny argument zay nentin'ny avy aty amintsika ny candidat rehetra avy aty tamintsika zany na ny candidat ny firaisankina avy any Majunga eo na ny candidat ny firaisankina surtout atao Faratsio zay nisian'ny David Goliath zany io zany ka eto zany tsy mbola manana resaka mbaramaro fa mametraka fitokisana tanteraka amin'ny mpitsara avy momba ny lalam-panorenana antsika reo zany satria olo-kendry reo hoe ary manana feony fieritseretany reo zany ka hoy izy aho hoe mbola tsy de marka baro asika eto zany fa miandry araka le voalazany zareo tao zany tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa matoko kosa nefa apetraka amin'izareo fitokisana ary eto dia mbola mamatotra ihany zany an'le fitsarana avy momba ny lalam-panorenana milamina tany anareo sy milamina tany anareo ka io asanke izy atson soi zany hoe ny olona rairay dia manana ny safidiny amin'ny zavatra décidevany tapahany-hevitra ka dia mbola magnankiny zany fitokisana tanteraka aloha zany raha ny tomba ny firaisankina hatramin'izao satria olo magnara-dalàgna manko asika aty fa sy olo magnitsakitsaky lalàgna ohatra ny sasany ka dia zay ny fanehoan-kevitra mba azonay hoentigny amin'ity androany ity zany hoe raha ny fitsarana teo zany dia azo lazaigny fa namoaka ny marary azy avy aby na ny côté ilany na ny côté ilany fa kosa ny be mpagnotriny hitasika etoa zao matoa asika be mpagnotriny amin'le lafin-javatra sarotra ohatran'izao dia hita zany crédibilité an'ireo candidat sika zay nitoriana taty ireo ka dia misaotra besaka atsika. Ya faneho-kevitra daholo zany teny anivo ny raharaha zay nitranga androany teny Ambohida teny amaraparantsika Andriamatoa Dodo moa zany eo am-piandrasana daholo zany rehetra mbola manana fotoana ny ACC ny tsy fantatsika moa zany taperiny mihitsy mive le fotoana nomeny lalàna tao aoriana ny famoahana vokatra vonjimaika ve zany sa tonga dia aingakaingana be tamin'ny présidentielle moa zany aingana be daholo ny famoahana ny vokatra rehetrarehetra na ho an'ny senifohy be zany na ho an'ny teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny fikarakarana ny investiture sy ny sisa dia tokony taty amin'ny 20 janoary ny nandrasana dia lasa aloha be taty amin'ny desambra taty inona no mety ampiazakazaka maika zany ho an'ny fitondram-panjakana mahalona zany ary efa zany lasa fomba fiasa zany rehetrarehetra zany fa everiko fa olo-kendry afaka mandinika tsara ny zava-misy ny eo anivon'ny ACC ary tena handray amin'ny antsipirian-tsara ho zava-dehibe ireo fitoriana zay tonga eo aminy indrindraindrindra zany ireo zay mety ho ahahina sy efa anehoana hevitra ny amin'ny hoe tranga zay mitarika fandikan-dalàna marobe tamina distrika samihafa zany fanazava-kevitra sy mety hoe teny faraparany avy aminao Andriamatoa Dodo.
sady ambony zany zavatra lazainao zany nge namana vaniry ny filoha miasese mihitsy nefa hiteny nefa niteny fa izy tsy naiky tsony fandika an-dalàna na fifidianana olon-dehibe iny any sisy nanery azy a tampero tao za tsy naiky tsony dy tsy andefitra tsony fagadrako zay manao an'izao de ho hitatsika eo ary de izy nilaza an'izay ka araka ny faniriny rehetrarehetra tsisy de manirin'olona hiady zany fireneniza no tsy hitana hiady io ary fa tsy fidy ny firenena miady reo manahirina nge mampalela nge mavoany firenen'olo renianina zany fa engany ka hitazona ny teniny zay nataony zay moa malela ny lehilahy le respect de la parole donnée de ho hitatsika hoe zay toyny fa tsy mety ny ahiabe fatany izy raha teo mifanilokaloka de hitatsika eo ny any Ambato Finandrana mahita zao fandaratsika zao ihany koa amin'ny alalana ny tambazotra sosialy na Facebook na YouTube raha misy mampita moa amin'ny radio de mety mahita mety mba manana ny zavatra hoenona amin'ny hambaranao satria ianao anisany miarika amin'ny fanohanana Andramatoa Kristina Razanamahasoa ary anisany hoe tena tao anatin'ny asa maha-teknisiana maro samihafa ihany koa sy mpanohana de ny mba hiteninao ho an'ny vahoaka Ambato Finandrana manaraka atsika. Misaotra tompoko. Ny teniko zany ho atsika vahoaka Ambato Finandrana nakafy sady ny fidy ary victime ny tsy navela hifidy vokatra n'ireny zavatra maro samihafa reny teniko ho an'ny vahoaka Ambato Finandrana de mankahery anareo satria épreuve fitsapana sarotra lalova vahoaka Ambato Finandrana nefa kosa aza manaiky ho verezin-jo aza manaiky horahorahonana tsika tsy tany andevozina intsony fa tsika tany malalaka fanatria kory reo gendarme tonga reo tsy fahavalitsika reo fanafaranareo réquisitionné-nareo zany gendarme zany zay ny atserovako foana ny général Florence iny matony gendarme intervenir de misy autorité administrative nanao sininy réquisition karaha misy maninona misy daridariko ataon'ny raha mivory zany ny olona Ambato Finandrana de raha vany maramila nazo ordre zay nazo réquisition karaha misy zavatra débordement misy zavatra mahafaty olona na manimba olona zany tompony andraikitra amin'io lehibe ny district fa tsy mi-préfet nambositra kory fa ny lehibe ny district zany tompony andraikitra amin'io gazety makahery anareo sao de havolovolon'olona vorona amin'ny gendarme mivorivory tonga maromaro valopolo eo de raviravin-tanana tsy aro ny safidiny tsy aro ny jony fa zany maha-olombelona n'olombelona maharo ny jony maharo ny safidiny ohatra ny biby tsisy maha-olombelona tsika raha ohatra ka safiditsika zo fototra tsika tsy voarotsika ka makahery anareo zahay mety ho avy tsy ela mety misy solotena ho tonga any fampahirezanareo fa samy mahery mijoro amin'ny fahamarizana fa raha tsika mivory koa lazany hoe raha vany gendarme tsy zo zany zotsika misy ny atao liberté de réunion zotsika ny mivory zotsika ny maneho hevitra liberté d'expression lalàna ny manaiky an'izany fa tsisy olona volovolona vorona fotsiny zany ka raha misy zany zavatra zany ka hoe mivory anareo amin'ny toeranareo ka maninona gendarme reo tsy maintervenir fatany raha tsy olona base na réquisition nazo ordre zany reo ary mila manome ordre de lehibe district tsy ny maire ny manome ordre zany tsy ny député ho hitatsika eo zay zavatra miseho fa zay ngamba ny namana faniry de makasitraka anao mpanentana ny fandarana makasitraka ny radio télévision na MBS makasitraka tsika rehetrera ny tokantrano any fa de mirary ka mirary koa filaminana ho an'ity firenetsika ety na de zao ary ny zava-misy fa de mbola maniry any atsika ilamina ny tany mahafatsika maina milamina makasitraka indrindra tompoko. Ya de misaotra n'Andriamantoa Ratolo Zanary Maravo na idodotsika ny vahiny teto amin'ny fandaratsika rovako ny safidiko tamin'ity tolakandro ity ary de homendalana ny vahintsika zany afaka mandefa tamin'ity androany ity ihany koa de nisy fanambarana navoaka ny komity miaro ny safidim-bahoaka fitovinany de nisy ny fanambarana zay nataon'izy ireo de raha toka voninao zany le fanambarana izay dia alefatsika avy hatrany satria ao anatin'ny fizaram-baovao daholo moa zany tsika amin'ity fandaratsika ity de veritsika fa tokony misy any ny fizaram-baovao hitovy ho an'ny mpijery ny fandaratsika de alefatsika avy hatrany zany zay fanambarana ny ainga avy an'ny fitovinany izay amin'ny fitsanganany KMSP.
Azao aiza? Ya, eo ampiandrasana zany tsika satria manome toromarika zany na mantsika teknisianina faly amin'izay fanambarana nataon'ny KMSB. Efa mandeha zany na aiza amin'izao fotoana zao ny fitsanganan'ny KMSB handray andraikitra ao anatin'izay fiarovana ny safidim-bahoaka zay. De alefaso ny fanambarana avy any amintsika rehefa misy mba ho taterina atao anatin'ny fandarana satria dia fizaram-baovao mitovy na niveau d'information heverina fa tokony hitovy no ho voarain'ny Madagasikara amin'izao trangan-javatra izay mandalo sy misy eto amin'ny firenena izao. Eo ampiandrasantsika amin'izay fikirakirana lafin'ny teknika zay amin'ny lamantsika faly Ramananarivo de rehefa vony zay alefa eto amin'ny fandarana fa mbola tazomiko hatranareo amin'ny famaranana fandarana de misy horonan-tsary fohy no comment fohifohy ho alefana eto zany ny ambiansa zava-nisy teny amin'ny ACC Ambohidahy moa zany rehefa nivoaka ny kandida anankiray. Zay ihany no alefantsika rehefa avy eo, tsy hitondra adevitra betsaka tsika fa izay no amaranantsika azy rehefa avy eo fa mialohan'ny andefasantsika izay zany de ty fanambarana avy ny fitovinany ty no andrasantsika amin'ny namana teknisianina ny ahafahana mandefa azy. Tsara manamarika raha pitso tsy misy mifandarantsika amin'ny lahady samy manao fetiny ray daholo ny raim-pianakaviana isan-tokantrano de mba jejojejo zany ny renim-pianakaviana mikarakara ny raim-pianakaviana amin'ny lahady io latsinainy miverina atao anatin'ny fandarantsika efa mety hivoatra ny vaovao samihafa zany amin'izay latsinainy zay. Raha ohatra mbola tsy vonona fitovinany namana faly de alefantsika aloha fanazava-kevitra efa vonona de aoriana fitovinany aleo alefantsika fanazava-kevitra nataona Andriamatoa Jean Maharo avy any Morondava mikasika ny zava-misy any Morondava sy ny fahitany ny fifidianana zany satria anisany nametraka fitoriana eny anivon'ny ACC anko zany ny firaisankina ny Morondava de ho alefantsika aoriana ny fitovinany Morondava de miverina tendray ny antenina rehefa avy eo. Androany 17 Jona 2024 fanambarana amin'ny farisendahatra anay no ireto tanjona 5 iarahan'ny KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka manerana ny nosy ireto. Voalohany, ho fanajana ny tany tandalana. Faharoa, fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia. Fahatelo, ho fametrahana ny antenimieram-pirenena mendrika. Fahaefatra, ho famerenana ny fahatokian'ny fity sy ny fahavitseny andray anjara amin'ny fifidianana. Fahadimy, fanatsarana ireo fifidianana ho avy izay fantatray fa ny KMSB irery ihany no rafitra afaka ampivondrona ny herin'ny malagasy rehetra izay iarahany vahoaka malagasy mitaky ny rariny sy ny iziny. Ho fanajana ny tena safidim-bahoaka dia manambara horen-danitra androany fa mijoro eto Manakara faritra fitovinany ny KMSB koa miantso sy manentana ny vahoaka malagasy rehetra izahay mba hiara irona hitaky ny rariny sy ny itsiny ka hiaraka anatevina ny KMSB. Manakara 17 Jona 2024. Morondava manokana aloha zany misy ka manokana aloha le fahafatesany le candidat titulaire-anay zay mort suspect zay ngamba no filazako anazy hoe maty mampiay satria mbola avy nanao fampelezan-kevitra zahay amin'ny 7 hariva zahay no nisaraka maraina amin'ny 7 izy maty de talohany io nisy resaka avy amin'ny candidat mpifaninana fa hoe efa resinareo zahay eto amin'ny viliny Morondava fa lehilahy kosa nareo raha tafavoaka avy agny Ambanivolo fa nisy zay resaka zay fa zay moa nieritreritra hoe amin'ny resaka voile izy kainy kakinanjo zay ny zavatra niseho de manarakaraka ny fizotra ny fifidianana zahay aloha nitaraka nanomboka tamin'ny arivan'le 29 de nitaraka zahay amin'ny tendance rehetrarehetra 1500 voix de différence ny fitarianay tamin'izay de nisy commune anankiroa
zay efa 3 jours aty aorina zay vao tonga le PV zay PV namboary amin'ny andro efa tsy tamin'ny andron'le 29 fa nisambato no natao arivan'le 29 fa le 30 sy le 31 vao namboarina le PV avy agny Belosur-Mer sy Befasy fa tongavan'ireo PV reo nahatonga ny vato ny tsimbadika satria rehefa nandeha ny tendance zany araky ny fahitanay anazy dia nisy fanovana n'ireo PV reo dia zay ny antony nahataraiky anazy ary efa tsy namboarina tamin'le andro ny fifidianana raha teo lay PV dia ny zavatra tsikaritra tagnatin'ireo PV reo misy dia soratagnan'olo mitovy agnatin'ny PV avy amin'ny fokotany sy bureau de vote maromaro zay zany midika fa PV namboarina le izy amin'ny alalan'ny comptage des voix efa calculé par rapport n'le avantage ny fitarianay avy aty mandeha amin'ny haino aman-jery no ny calculena an'izay voix namboarina amin'le PV amin'ny bureau de vote 3 dia nametraka moa zahay atyky amin'ny ACC fitarainana fangatana fanafoanana an'ireo bureau de vote izay everina nisy an'izay osika zay sy ireo bureau de vote nisy an'olo mpifidy tsy nitondra karapanondro satria nisy ihany koa zay fifidianan'olona maromaro amin'ny bureau de vote maromaro tsy nitondra karapanondro zay ary agnisany ny favorisean'izay ny préfet ny Morondava satria rehefa ny telefônina anazy zay dia niteny izy hoe mahazo mifidy ny olo tsy mitondra karapanondro rehefa ao agnaty liste nagnamafy an'izay ihany koa ny membre ny bureau de vote izay anagnapirofo ary natao transcription nalefa ty amin'ny ACC ny tenin'ny membre bureau de vote izay niteny tamin'ny PCD ny Morondava hoe ny fiofanana azon'ireo membre bureau de vote dia azo ampifidina ny olona tsy mitondra karapanondro ireo zavatra zao ny fahitanay candidat anazy andefasana ifidianan'ireo olona atao hoe dahalo mivafo zay ao Morondava maro an'izay ao zay tsy inscrit sur la liste ary tsy manana ny karapifidianana nahatonga zareo nanao an'izay zay angamba ny zava-nisy agny aminay fa dia napetraka moa le fitarainana aty amin'ny ACC dia miandry ny fahendren'ny ACC zahay ary matoky ny fahendren'ny ACC. Fanazava-kevitra ny entin'ny Jean Maharo listra faharoa ny listra Firaisankina any amin'ny district ny Morondava no nyrenesitsika teo nametraka fitoriana ihany koa zany ny Firaisankina ny Morondava mikasika ny zavatra nitranga dia nitondra sombony teo zany tamintsika i Maharo vitantsika daholo ny raha rehetrarehetra zany fa dia tranga tsy maintsy ho resahany zany teo koa ny fahafatesany Toklama Miklavera zay fahafatesana mampiaya hoy Maharo zany tao anatin'ny fanazava-keviny zay etona moa zany sika dia mitondra foana ny teny fampiononana sy fankarezana ho an'ny fianakavian'ny Toklama Miklavera zany zay tao anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra misy no nisy izay fahafatesana izay eny ary amaraparana ny fandarantsika dia efa nambarako tamintsika teo moa zany fa sary teny amin'ny Ambohida teny teo amin'ny fivoahana teny Ambohida no amaranantsika satria nisy anankiray moa zany zay tao anatin'ny raharaha teny Ambohida ihany koa moa zany tamin'ireo mpifaninana no niasika izany dia nisy tranga na orakoraka samihafa rehefa mivoaka an'ilay toerana dia izay no amaranantsika ny fandarana sary tsy akiteniteny izy ity moa zany fa hita tena toerana dia hamaranantsika ny fandarana amezako fotoanantsika ho amin'ny alatsinainy indray raha toa ka mbola mahazo ny hery sy tanjaka avy amin'Andriamanitra ary dia angatahana ihany koa ny azona fahasalamana feno ho antsika rehetra mihitsy zany firaretso izany fa ho amin'ny faran'ny herinandro io zany dia efa mirary sahady ho antsika raim-pianakaviana zany ny hanao faran'ny herinandro mahafinaritra ary samy miakalaza izany fetiny ray zany ampifaliana any amin'izay toerana rehetra misy antsika rehetrarehetra any dia mivavaka tsika mandrakariva ho an'ity fireneny ity mba hanana an'izay hazavana izay ary hanjaka ny marina sy ara-dalàna izany firenentsika izany ary firenena izay niadivan'ireo Ntaolo ireo Malagasy rehetra tany aloha tany amin'izay ahasoa ny tanindrazana sy ny taranaka dia maniry mandrakarivotsika ny amin'ny hoe mba hipotra ny fahamarinana ary mba hanjaka ny hazavana ho defy hatreo ny aizina sy ireo mety
ho asa zay manimba sy mety fototra zay manimba an'ity tanitsika ity. Zany mba hiraritsika zany satria samy tia Madagasikara daholo isika, mahatonga mbola mikofokofoka mitolona mikasaka zay antsoina ny tanindrazana sy ny taranaka. Dia misaotra namana teknisianina teto amin'ny MBS fahitalavitra sy radio, misaotra namana teknisianina ny amin'ny radio Mada ihany koa zay nanampy antsika tamin'ity herinandro ity. Dia makasitraka ny ekipa rehetrarehetra mihitsy zay nifarimbona niaraka nanatotosa an'izao fandaharantsika izao. Manome fotoana ho anao indray zany tenako amin'ny herinandro io. Makasitraka tompoko lasy tompoko avy.